Ary Jesosy tamin'ireo manontany ianareo aho, moa ny manao sova ny mety atao amin'ny sabata, sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? Lioka toko 4:1-7. Ny sabata hatrany, ny sabata ihany, ary mbola ny sabata. Loha hevitra izay anakoako mandrakizay eo amin'ny sehatra ara-pivavahana. Lioka 4:7 manao hoe, ary hoy Jesosy taminy, manontany ianareo aho, moa ny manao soa va ny mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? Tsy fanitsakitsahana ny sabata akory ny fanaovana asa soa izay tsy maintsy atao, tahaka ny hoe fikarakarana ny marary na ireo olona efa antitra na fanamaivana ny fahakiviana izay mahazo ireo namantsika mandalo fisedrana mafy sy sarotra. Mifandrindra tanteraka amin'ny lalàn'Andriamanitra izany fomba fiasa izany. Karakara ny marary, karakara ny mijaly, ary eo nefa dia ny ampanganan'i Jesosy Kristy hoe jereo fa manao asa tsy mety izy amin'ny andro sabata. Andao elohina izy ireo, andao vonoina enjehan Jesosy, hoentina eo amin'ny mpanonga-dalàna sy ny fariseo mba ho elohina satria manasitrana amin'ny andro sabata, mikarakara olona amin'ny andro sabata. Ry namana, toe-tsaina fatrapitandrina ny lalàna na hitsin' Jesosy teo amin'ny ireo mpanaraka azy, ary ahitsika io amintsika ankehitriny. Dia hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 2:12 amin'ny Matteo 2:12. Matteo 2:12. Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny andro sabata. Andeha hanamboatra fomba fiaina vaovao isika, ka ireo asa tokony atao amin'ny andro sabata dia ataontsika amin'ny andro sabata. Karakara ny marary, ny sahirana, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena, ny manampy azy. Mahafinaritra fa be dia be zany ireo fiangonana amin'izao fotoana izao, fiangonana ara-pivavahana. Rehefa tonga ny andro sabata dia miantso olona be dia be izy ireo, ary dia omena sakafo ao am-piangonana. Mivavaka aloha, mivavaka ny maraina na ny hariva dia omena sakafo. Misy ihany koa fiangonana manao an'izany mihitsy, hoe rehefa tonga ny atoandro ny sabata fivavahana, dia misy olona be dia be sahirana matra efa miandry eo an-tokotany eo, dia omeny zareo sakafo. Efa mikarakara zany diakona, ny diakona sy ny mpikarakara hoe mahandro sakafo ny olona 50 tsika amin'io sabata io. Dia rehefa mirava isika dia omena sakafo ireo olona sahirana. Ataovy re zany, andao mba ho ataontsika izany toe-javatra izany. Dia izao, asaina mivavaka izy, tsara. Rehefa tsy mety mivavaka izy, tsy maninona ihany koa, tsy olana izany zavatra izany. Fa ny zava-dehibe dia izao, nanao soa tamin'ny andro sabata. Mba afaka mandamina an'izany ve tsika? Amin'ny teny frantsay ilay mandamina, mi-organiser an'izany zavatra izany. Ka ny fivavahantsika amin'ny andro sabata dia tena voapirofo tokoa fa fanaovana asa soa. Azo atao zany hoe manangona vary raika apoaka isan-tokantrano mandritra ny herinandro, ataovy zany. Dia vola 200 isan-tokantrano, dia angonina, dia mifandimbindimby ny diakona, hoe amin'ny diakona amin'ny sabata voalohany diakona gropy A mahandro an'ireto sakafo, sabata faharoa gropy B, gropy C, dia efa alaina any amin'ny fokontany na any amin'ny manodidina ireo olona sahirana mety amin'ny 30 na 40, dia mirava ny fiangonana sabata atoandro, dia tonga dia mba mena sakafo ireo sahirana ireo. Mahafinaritra anie zany, ataovy zany. Matoa teneniko eto zany dia efa natao niaraka tamin'ny fiangonana anankiray maromaro, efa natao, fa mahafinaritra. Raha hivavaka ilay olona hiaraka amintsika, tsara, vao maika. Raha tsy hivavaka moa izy, tsisy olana koa zany, safidiny fa ny zava-dehibe dia izao, mamonjy sy manampy ny olona. Mitandrina ny sabata amin'ny alalan'ny fanaova-tsoa. Pratika zany resahako zany fampiarana, ary ndao ampiarina, fa tsy hoe ho resahana ho lazaina fotsiny dia maniditsidina any, fa tena ho ampiarina. Tsy hoe hiandry amin'ny herintaona indray amin'ny global youth day na global children izay vao hanao asa soa, fa tena tokony isaky ny andro sabata dia hanao an'izany isika. Azo atao zany, ary vita mihitsy zany raha toa ka misy ny finiavana ny tanteraka zany. Ny tompo hitantsika hampahery mba hampitoetra an'izany hafatra izany. Dia hivavaka isika. Tompontsika ny an-danitra misaotra anao zahay, mampirisika anay hanao asa soa fanasoavana amin'ny andro sabata ianao. Omeo hery zay mba hanatanterahana an'izany,
ka ho zava misy eo amin'ny fiainanay ny fitiavana anao sy ny fitiavana ny hafa. Da io ny tsirairay avy ambiny tokantranonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.